Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Fijoroana vavolombelona. Nifanena tamin'i Jesosy i Sara sy Melanie. Efa naniry ny iaina tamin'ny 2000 taona lasa ve ianao mba nahafahanao niaona tamin'i Jesosy? Afaka nahita sy nandre azy? Melanie, nanahoana izany ho anao? Oviana ianao no niaona tamin'i Jesosy? Tamin'ny alalan'ny fampianarana nomeny reniko anay, nolazainy taminay ny lalana tokana makany an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy, izay any afaka mamela ny fahotantsika rehetra, satria matoa antsika izy. Nieritreritra hoe raha misy olona iray izay tsy nanota mihitsy, nanao zavatra mahafinaritra toy izany ho an'ny hafa, maneho izany fa tena tiantsika izy. Noho izany dia nanapa-kevitra ny ino ary nandray ilay fanomezana. Ahoana no nanaovanao izany? Nanao vavaka tsotra fotsiny Inona ny tranga tao aorian'izay? Afaka nolazaiko taminy zavatra rehetra nampalahelo ary nisaotra azy noho ny fanampiny isan'andro. Nataon'olom-baovao ary fantatro fa manana olona azy itokisana foana izay tsy handitsy fanantenana mihitsy. Sara, niaona tamin'i Jesosy koa ve ianao? Lazao anay nanao ahoana ny antombohan'izany? Tamin'ny alalan'ny hira tena tiako, milalao mozika ho an'ny daholobe. Ny tony milaza hoe Andriamanitra dia tiana ankizy rehetra, lehibe sy ny kely, ny mahantra sy ny manan-karena, ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ny fitiavany dia ho antsika rehetra. Manokatra varavarana ho an'ny rehetra Andriamanitra, afaka manantona azy ny isam-batan'olona. Esorin'Andriamanitra amin'izay rehetra mino azy ny fanamelohana, ary omeny azy ireo ny fitiavana sy ny fiainana mandrakizay. Teo ampanaovana ny hira io dia tsapako fa marina tamiko izany. Noresahako tamin'ny ny harivan'iny ihany ny momba izany, dia niara ny vavaka taminy izany ny fomba niaonako tamin'i Jesosy. Nangataka azy hiditra amin'ny fiainako tsapako fa toa nisy tamavesatra ny anjera avy teo Atsoro, na tsy aro afaka na ahoana tsy tokony atao hatra ny niaona amin'ny Jesosy. Ny mahasoa antsika ihany no tena fandriana. Tiany Jesosy hafantatra azy ianao satria tia anao izy. Hoy izy, ary izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Jaona 9:7. Nahoana ianao no tsy manao tahaka an'izay nataon'ny Melanie? Ambarao aminy fahotanao, ary tahaka ny nataon'ny Sara ihany koa, angatao hiditra amin'ny fiainanao izy. Mamaly ny vavaka ataonao Jesosy, ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.